amin'ny ekipa ny kanto tafaray manolotra ho anao fanafotika nosoratany Rasolo. Ireto avy no hanomehana ny tantara. Raha misetatanta fa nantenana razanak'olona andony any Natsona David Sansedrik miaraka amin'ny Tomotsomirindra ary Onjary Biva nandray feo sy nandrindra ny lafiny ara-teknika RT tompona andraikitra sy mpanatotosa rima ny fanantenana. Andriamatora sy lofinena sedra manaiky marina verinao fa hampiakatra ny ramatoa kely ra zanaboloolona miangola ho fadendefa mandrinao. Eny tompo. Ary ianao ramatoa kely ra zanaboloolona miangola ekenao ve ny fampiakarana Andriamatora sy lofinena sedra ho ravaky ny tokantranonao. Miangola? Fa maninona ianao tsy mamaly? Miangola ho aho. Efa eto ambony altara eny antsika izao ry miangola e. Malatsiny ary sedra. Tsy vonina tamin'ny mpianara-dalina aminao indray aho. Tsy tapa-kevitra ny anambady indray aho e. Velomy sedra. Miangola? Andeha ho aiza ianao ry miangola? Miangola! Mijanona moa e. Miangola tiako andeha ianao e. Miangola! Miangola ho aho. Voltiry sedra. Hoana tia. Fa ho lasa tala le tsy lahatika. Mitabataba tsy misy atoriana tsy. Oay. Fa aiza zany? Fa lasa aiza ty miangola teo a? Tsy misy an'izany miangola lazany olo ty a. Raha tia hita azy aloha dia mankanisany atrany any. Satria akaiko ty aloha no mirediredy. Tena ohatrany nanofy an'ny miangola le tsy ateo. Inona lesy zany? Tena marina zany e. Nanofy hoe natao mary azy hono izay roa. Kinanjo anefa dia nilaza tamiko izy fa tsy vonina niara-dalana amiko indray hono. Dia inona ity zany natao amin'izany ny raha aza? Inona ny hevitra finosiny izany nofy zany? Tsy tia nankivalahy lesy ry sedra. Raha za aloha dia vonoina ao anatin'ny latanteraka izany fitiavana amin'ny miangola izany. Aiza? Satria fantatro fa tsy ahababo ny fony miangola mihitsy ilahy na oviana na oviana e. Eny e, raha tsy hoe isy akoho anirinify anga. Fa ahoana nefa no mahatonga lahy miteny an'izany? Alefaso lavitra lesy ny saina. Miangola neka zanakadiby e. Fa nefefe tamin'ny tanàna. Ka raha inona moa zay la bandy mpitaingy tamboho fotsiny. Fa angamo amin'ilany fitiavana mbola misy an'izany hoe manitra sy manan-kare na mpitaingy tamboho zany e. Ny fifandraisan'ny fony tena zava-dehibe ly tia. Tsisy idiran'ny saranga mihitsy amin'izany. Izy zany raha volanta dia elara be ny omby. Ko raha tsy adalo miangola ka nakian'izany. Aza tokoa ve miangola ndrisy ry fiainana dia ny fahantrako tokoa namonjako anao ry miangola. Tsy anaiky azy zany tsy misy mangidy sy andraman'izany rangaha. Tiako loatra miangola ka tsy maintsy hiezaka hanao izay fomba rehetra ambaboko. Mba mampimeako tsy tovolaitsika ohatrany hoe lasa tala fambitika mbetika malahelo. Sary ve misy olona iray mampiasa ny saina dia miza nefa aza fahitako azy izao mantsy ohatrany hoe lehilahy manana olana ara-pitiavana izany. Fa tsy miangola ve reto avy mandinika be ahitsy? Ie, tena izy tokoa fa tsy mamitaka mihitsy ny mieritreritra. Dia inona hono ny andiniany aby eto izao?
sady ny zavatako sady iny ary ny aminary sedra fa manatoko zay tena loza marina loza manao ny anao ry tovola salama tompoko salama tsara i mengola aloha ny anarako e fa tsy za mitopokotopoko izany mengola ary ny anao izy raha tsy madiso sedra ry sea sedra nanarako fa ny mahafantatra ny sedra ary ary aza mangovitra sy matahotra sala amin'io rehefa miresaka amiko ka sa ianao tsy lehilahy tsy matahotra fa misy iny e zareo ane raha tsy tera-tsemboka vetivety ty ianao e sa marary nareo aloha mandefa tsy lasy ty so sanatria latsaka eto zay tsy tokony latsaka miangola moa izy teo veloma ianao ry miangola tanona aloha e mbola tsy miditra any atsika e tena lasa ihany izy marina tsy azoko mihitsy izany raha tovola tsy malato an-tsaiko foana ny anarany to tadidiko eny foana ilay maso ny banjina amin'ny masoko ilay fiteny somary feno tahotra kely iny ohatrany hoe mitebo amin'izany foana ny foky nanomboka tamin'ny maraina ny fakaitany voalohany iny lasa manam-pitiavana sady na dia mbola ora vitsy monja aza ny fankalalanay sa hoe izany tokoa ny atao hoe sendrany tiany e fa inandray ondry miangola zato mahavariana anao etan-davarangana eto efa misivy alina anie izao e dana amin'izay ianao matory fa mbola makifo maraina hianatra raha pitso mety tsy tonga namako angamba ry neny ny torimaso androany ka dia aleoko manokana mandefa ny ambolako eto amin'ny davarangana eto fa misy zavatra mampiasa sainanao nganaka sa ansaran'olo tiana tsy misy an'izany kosa ry neny sady sanga mbola manan'olo tiany izany aminao asa iza ny mahalala izay afianao aniko na ireo tanora kehitriny tony mantsy ka laza mahay manafin-javatra izay aniko fa tsy izay tanora rehetra koa dia manana an'izany toetra izany daholo ka hitako sady mbola tsy nasaina amin'izany resaka sipy izany mihitsy aloha izao no tena marina e aleoko ihany mijanona célibataire toy izao sery miangola célibataire hony ka ary aloha dia atory fa tsy variana andany alina aminao eto fotsiny miandra ao izay mifandriana mafana alina indray ty ny andro raha sedra alina mety any fisako any miangola indray angambo ty sady lasa ny amin'ny foana ny ely ty ny eritreritro e io indray le tsisy ny redirediny efa hoe aza mandany andro amin'izany sipaty zaka izany tsony ho ala arary fo amin'ny tsisy dikany io fotsiny naroka ka tsy mety voakosokato anatiko any ely ty ny fitiavana azy vo maika aza miboboka be ato apoky le izy miredareda toy ny afo tsy mety matin'ny rano olo tya eny e ekeko fa tena ty azy ala mahery noho ny batsy raiko ny fitiavalana azy saingy tsy misy vidiny amin'le izany fitiavalana azy zany tsy olona sahala amintsika izao lesy ny sahazan'ireny fa olona sahala amin'iza ozy alaka zany kio ve dia tsy takatry ny sainlahy olona mitovy saranga amin'ny lesy ny tiany fa tsy olona mahavitafy sady mitrongo vomana ohatra antsika izao tsy mino an'izany zavatra lazain'ny lahy zany letsy zany letsy tsy misy idiran'ny farim-piainana mihitsy ny fitiavana ary na dia anakivy sy anabatiny saiko foana azy lahy dia tsy anafoana ny fitiavako amin'ny miangola velively letsy zany tiako izy ary tsy maintsy tory ny fitiavako amin'ny aly tia manambony moraly mihitsy ny zandry zany zay mihitsy eny tsy hoe mialalala akory sanatria fa na hivadika eo aza ny tany sy ny lanitra dia tsy anaiky ny noforiany lahy mihitsy miangola ko raha tsy nariny havany lesy izy ka handeha sapy amin'ny lahy azy boboko ty sady mbola tsy nisy koa lesy zany andrina manaiky anambady andevy zany ozy lahy
Aza ny goûter fa andehanatra amin'izay aho. Fa amin'ny moa izao an'izao ny miangola nefa andeha hianatra sady ianao a. Sady tsaratsara paozany izany zanako vavy izany. Si neny moa mahita lazaina foana. Hitako. Aza koa izao izay tsaratsara paozy eo. Hita fa mariny zanako. Fa andeha fanao fotoana amin'izy aho sady zanako vavy sady maikamaika ery. Mbola vao amin'ny enina maraina anie izao andro izao e. Tsy andeha hifanao fotoana amin'izany izany re ary neny a. Anjarany any moa ndao famelabelaran-kevitra ny ampianarana an'io e. Tsy maintsy manao tonga alohan'ny an-tsekoly a. Sady mbola mpiango sandravaka ny efitra amin'ny fianarana koa. Marina ve ho ny zalainga be anao izany ry miangola? Io indray neny tsy matoky amin'itsy. Efa hoe tsisy lainga fa tena marina ho azy izany. Ary aza amin'izay ilay goûter fa taraka. Ity ary ny goûter anao dia endry tsara ny zanako neny izany e. Misaotra betsaka neny a. Ary aza matahotra ianao fa endry tsara foana any ampianarana any. Eno ay e. Matoko ny fahendrenao a. Zay fa lasa neny a. Masto, bisous. Bisous. Nosoratany Rasolo. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Raha misetatanta fa nantenana razanak'olona andony aina natsona David San Cédric miaraka amin'ny tombotsoa mirindra ary onjara-bivo. Nandray feo sy nandrindra ny lafiny ara-teknika RT tompona andraikitra sy mpanatitosa Rima ny fanantenana.